tonga nitsidika ny vahoaka taty amin'ny district Andilamena ny ministry ny ponina sy ny fiahina ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy Ramatoa Narimamy Irma. Tsy tany lavitra andrina akory ny district Andilamena hoy ny tenany ka nojereny manokana ireo zokiolona sy ny vehivavy tamin'ny alalan'ny fanomezana fanampiana toy ny vary fotsy, siramamy, savony sy ny sisa ary eo ihany koa ireo fitaovana nampiana amin'ny fambolena toy ny pulvérisateur sy ny charcleuse. Amin'ny mahatompona andraikitry ny ponina azy dia ezahany hotsidiana ireo ponina ao anatin'ny district 710 eto Madagasikara ary mitoy hatrany hoy izy ny fanohizana ny asa-panjakana amin'izany. Ny district Andilamena dia anatin'ny district 710 izay mandrafitra ny firenena malagasy. Ka tsy diso anjara amin'izay fitsidiana sy fijerena ifotona izay nataonay nanomboka tamin'ny fotoana nazahoanay ny adidy masina ho an'ny firenena manjakandroany dia tsy mitsahatra mitsidika ny fonina sy fotoana ho aminy ny ministera sy ireo mpiara-miasa na ara-teknika na ara-politika aminay. 56 districts zany rehefa voatsidika sur 114 ary miezaka hatrany hatrany zahay amin'ny continuité de l'État na inona ny zavatra mitranga eo amin'ny firenena na inona dia miezaka hatrany hatrany mitsidika fonina isaka rehetra ary tsy miambizany ary ialana ilay fomba miteny hoe lavitra tsika. Ararotiny ihany koa ny nanentana ny ponina taty Andilamena mba tsy handoro tanety satria manimba ny tontolo iainana ka misy rafiratsiny eo amin'ny ponina izany. Entanina ihany koa hoy Ramatoa Minisitra ny ponina mba hanefa ny adidiny amin'ny maha-olom-pirenena azy amin'izao fifidianana filohampirenena atao ny 7 Novambra 2024 izao.